amin'izao fotoana amehana tahaka izao a eto amin'ny faritra Morony Mania dia mazava ho azy mitaintaina ny olona satria aina no resaka. Ka eto dia anentanana antsika rehetra hoe mba tsy hiparitahan'ny tsao, mba tsy hisian'ny vaovao tsy marina eny anivon'ny fiarahamonina dia manentana antsika rehetra mpiara-miasa eto anivon'ny serasera rehetra mba tsy hiaina amin'ny vaovao honohono ary aleo mihitsy aza tsy miteny raha ohatra ka tsy manana vaovao mari-potitra fa mba tena ny vaovao ofisialy avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka no aoka avoakantsika. Dia manentana ny rehetra zany amin'isana ambaratongany ihany koa andray ny andraikitra tandrify azy amin'ny fandraisana an'izao satria mila apetraka isika zany na ny tompon'andraikitra ety fotony na ny any anivon'ny foibe amin'ny fampiarahana ny fiaraha-miasa sy ny fandrindrana mba ho tonga mivantana any amin'ny olona rehetra mba afaka anao fety lamina ny isa-tokantrano. Manentana ny rehetra koa ho tony raha misy vaovao entsika ka mampiahiahtsika dia aleo manatona tompon'andraikitra isika amin'izay tranga rehetra enontsika ary aza misalasala ihany koa mamonjy ny hôpitaly raha ohatra ka misy tranga mampiahiaha mba ahafahana mandray andraikitra haingana amin'ny toetra raha tahaka izao ary okare mba tsy havadika lafin'ny politika sy ny disadisa politika izao tranga izao satria aina iray malagasy iray dia ny sotoavina malagasy dia ny firaisapo na morana amin'ny sarotra. Io tsy fisiana fanafody, tsy fisiana fandraisana tanana ara-dalàna io moa zany tsy any sady sy io Ambohimanjaka ihany fa na eto Andrenivohitra ary tomboky lasy tongovavy hitantsika ireny fampalalam-baovao samihafa ireny amin'ny fitarainan'ireo olona izay nitondra ny fianakaviana ho tsaboina tamin'ny fahampozinana sy fanampozinana ara-tsakafo iny nikaikaikany amin'ny hoe mitondra prise multiple avy any an-trano izy ireo teo amin'ny CHUJRA io resaka io hoe mitondra prise multiple avy any an-trano fa tsisy prise multiple ao amin'ny hôpitaly nefa ny mila prise maromaro amin'ny fitaovana entina hitsaboana ny amin'ny hoe mampitory amin'ny tany fa tsy ampy ny fandriana na hoe simba ny fandriana hôpitaly zay isan'ny manana ny maizy azy eto Antananarivo zany ny CHUJRA zany ny HGRA moa zany no tena lalan'ny olona azy fa CHUJRA izy taty aoriana mametra fanontaniana ny amin'ny rehetra ihany koa ny amin'ny aiza le hôpitaly manara-penitra amin'izao toe-java-misy zao satria zao no tena ilana an'izany hôpitaly le manara-penitra izany kompahatarana ihany koa araky ny SMS ato mba kompahatananao izahay avy ety akady Vorobe Ambohimasimbola sy ny manodidina ampanefy rehetra iny dia zay zany ny kompatarana avy ho anareo ao anatin'izay. Salama tompoko tena tapatapaka be tsy haino mihitsy ny fandarana avy aty Mahajanga ihany. Ya ampitantsika amin'ny teknisiana izay fanamariana izay. Bonjour kolo azafady mba avereny vakina ireo ministre izay nandefasana dossier ireo justice aménagement territoire population intérieure doléance satria ny président TPI Antsiranana dia nampandresy olona nanamboatra taratasy sandoka ho tompony ao amin'ny fokontany Manongalaza manontolo manana titre misa sivy fitarainana nalefa tamin'ny napetraka ny mponina tamin'ny président Pokotany io. Misy fanaparam-pahefana zany any Antsiranana any. Salama ny fandarana dia ahoana ny fandehany tsy ampy velomana. Salama kolo avy ety Mady Ambositra efa tsy andrana intsony rehefa tongavan'ny Afomanga eny amin'ny Lahiarivo ho anareo mpanohitra aloha tokony hanomana kalky nomana jupapay anareo fa tena mahavita ilay filohanay hoy ny mpiaino antsika avy any Mady Ambositra any ory Mady Ambositra hoy ty resaka fampozinana ara-tsakafo ty aloha zany zao fa nrendrarendra sy ny zany rehetra zany lay eo tsika zany lay mahita mihitsy ny amin'ny hoe fitondrana mikatsaka ny mahasony vahoaka ve ity fitondrana ity sa fitondrana mikatsaka sy manao laram-pamena an'izay mahafinaritra. Dia voavaly zany androany ary voapirofo zany amin'ity raharaha ity satria toe-java-misy aina malagasy ho averimberitsika foana zay aina malagasy no
afoy ao anatin'izany ary aina malagasy ihany koa mbola tamindondoza raha ohatra tsy misy ny fandraisana fanapahan-kevitra entitra ao anatin'izay. Miaraba ny fandarana dia ahoana ny fandeha mba asanareo amin'ny fandarana tompoko misy ny fanabeazam-pirenena ny ministry ny angovo sy ny akoranafy ny folo alondah ny varotra betsaka ny fanontaniana avy amin'ny vahoaka tokony ho valyn'izy ireo. Voaray ilay fangatahana ary hojerena fa raha ny teny amin'ny anteny miram-pirenena aza moa efa saika tsy ao ataony zareo nefa depite no mampiantso fa asa reo honorable Marjona vita an'ilay silahatra zany ministera voakasika rehetra zany ho tonga eto amin'ny fandarana dia hoana ny fandehana zany zany voaray ny fanamariana ao anatin'izay. Salamakolo anay frama mbola tsy recruter mbola tsy recruter ihany hatramin'izao tsisy zavatra hoentina anaovana fety tena tsy asian'ny fanjakana dikany ve ity fanabeazany ity hoy Patrick Aviany Fianarantsoa. Emmanuel Aviany Toliara ihany koa mahatonga ny SMS nato anatin'ny fandaharana amin'izao fotoana izao manentana ny gasy anangana saina fotsy marika fa tsy mbola maly eo teny sika saina mainty fisaonana ireo maty ny poziny sakafo hoy ny fanokevitry Emmanuel Aviany Toliara. Salama dia honan'ny fandihany ny fanontaniana manikitika dia izao izy reny andrasan'ny vahoaka hetsika velohany amin'ity fanonganana fanjakana motraka ity to menomenony isika nefa tsy sa miandry an'izy isika efa miagravy an'izy ty hoy ny peno antsika Aviany Mahazanga ao anatin'izay fanontaniana manitikitika azy izay. Salama tsy te ahita sanatry afaka hoe tsy isy indray ny fahafatesan'olona maro amin'ny fifandrombana hitaingina ilay bus elektrika raha pitso ity izao hoy ny hanitra avy any ampita tafika zany ao anatin'izay raha ny serasera sy ny lamina petraka ry zareo aloha madamy hanitra tokony efa mirindra sy milamina ihany fa asa ao anatin'izay rehetra izay ny 038 14 882 24 038 14 882 24 sy ny 032 12 888 19 no afahantsika miditra mivantana atao anatin'ny fandarana omena sehatra amin'izay isika mpiaino mpanaraka aloha zay hitahiditra mivantana atao anatin'ny fandaharana raha fitipitinina dia resaka fampizirana ratsakafo sy ny amin'ny hoe aiza ilay fanjakana izay no nentintsika tao anatin'ny tapany voalohany fandaharana teo zany tao anatin'izay rehetra izay efa misy ny antso vonona sa lasa izy salama raha zao resaka fampizirana ratsakafo ity no mitoy dia tena nanyvary aza mety anahirana ny hinana azy tena mampalahelo entanatra antsika ny amin'ny rehefa mandefa ny SMS ny amin'ny avy aizysika io mandefa SMS io iza no anarantsika mba marika ny fifankalalana ao anatin'izay tahaka izay ihany koa ny miantso dia teneny hoe avy aizysika no miantso dia atao ampamendrehana sy ampanajana tanteraka izany fanokevitra zany ndao ary dia ahoana ny fandehany tompoko ya ao anatin'ny fanentanana ihany koa ny amin'ny hoe finoy ny onjam-peo dia ao anaty finday no miaino isika rehefa miditra mivantana zany ao anatin'izay ary fitinina ao anatina 2 minitra ny fanokevitra fa ny sasany maneho ny hevitra ndao ary dia ahoana ny fandehany miaraba tompoko izy le masiteo avy aiza ary vaty Antalaha eny tompoko ndao ary zava-misy manko ny dia ohatra mety amin'ny faritra misy anay na nangasiny zareo daholo na ny ranomasina na ny atiala zany natao parka inona zany ny veloman'ny vahoaka ty amin'ny faritra misy anay zay tompoko. Lasa moa ilay mpiaino antsika tsy mazava tsara ilay fanikevitra rongazeniza dia ataon'izy ahoana raha ny fantatra ihany koa aloha any amin'izany Antalaha zany misy bois de rose maro ihany koa tokony hojerena ny fomba amoana azy satria efa potika ihany ilay vanille dia tokony hojerena izany. Salama dia hoana ny fandehany Odilon anteroka ihany tsy hoe roviana nama vao hita ilay famitorana no lazainy vao vita ilay famitorana no lazainy rado mampalahelo ny vahoaka hoe Odilon avy any anteroka any
anteroka koa malazalaza ary naresadresaka tao ao tamin'ny resaka tsy fandriampahalemana mandrak'izao moa zany trangana tsy fandriampahalemana izany izay anairana ny tompony andraikitra ihany koa ao anatin'izay satria mandry tsy lavilony vahoaka ao amin'izay commune anteroka amboboana mampandeha ny miaraba ny honorable rehetra sy ny technicienne ao amin'ny Kola FM tony avy aty Tsarapifafa ihany miaraba tompoko ndao azy fanamarinana kely amin'le makasika n'ity gasitiliara ty ohatra ny tsy eno eny fa taforoana mahay aloha le mpitondra fanjakany isaka misy zavatra mamahy vai zany de mamorona zavatra anankiray ohatra ny hoe amerezana an'le saintsika vahoaka malagasy ary zao moa efa tsisy tsony koa le fizarana zavatra satria mbola tsisy fifidianana ka misy azy ary vahoaka malagasy fa jerena rehefa teo misy zavatra mamahy vai iny de misy omby ndray ony misy biby mihinana omby ndray ony ao Brickaville de momba nyty fitondrana ty généraux mivoaka maro be ao amin'ny tafoka io ve tsy mba misy mba tena tia tanindrazana re tompoko anare ny tandroko vozony loha anare ray aman-dreny ao amin'ny tafoka fetinare zao migaly vahoaka malagasy tsy manana ny koanina tsy manana asa efa mihoatra ny lohany fasahiranana ka iza rendrasatsika narengy ny tafoka mba hiariny vahoaka sy ny tanànany mba tsy injovy le vahoaka malagasy tsy mba misy ray eo amin'ny généraux ao ve mba hanao ohatrany mba hanohanany colonel Patrick iny mba farafaratsiny mba hangalany mpitondra io fa efa tsy izy tsony ka jereo moa io an'Afrika io fa miezaka nge Traoré vao tonga amin'ny fitondrana io ka mankasitraka ny Kola FM mahirezana rehefa mahafinaritra ny fandaharana kopatanana ho an'ny Snoopy kopatanana ho an'ny Zilio kopatanana ho an'ny tonton colonel Victor miaraka amin'ny Fernando mirary soa tompo de manaova fety aza na de misaona aza ny malagasy sotra tompo ankasitrana ny faneho-kevitra ao anatin'izay rehetra izay raha ilay faneho-kevitra ao teo zokobe misy ihany koa ny mpanao politika mpandinika raharam-pirenena mpamakafaka naneho an'izay faneho-kevitra nanamafy an'izay teninao zay zay hoe resaka diversion ity toe-javatra ity fa zavatra ny ambadika rehetra ny no misy zavatra tiana takomana ny amin'ny hoe mety resaka fanondranana ve ny amin'ny resaka tsy fisiana kitapom-bola mpanjakana ve ny amin'ny resaka fitrandrana atsyaroa amin'izay variana aty de mivoaka ny antota taratasy fahazoan-dalana maro samihafa ny amin'ny resaka fivarotana tanindrazana atsy aroa ny amin'ny fiandrasana ny amin'ny hoe anahoana ny ile zay parsa amin'ny fahatelopolo ny volana jona ny amin'ity vidim-piainana tsy voafihan'ny fitondram-panjakana ity ny trangana tsy fandriampahalemana ny karama tokony hiakatra zany rehetra zany no misy de nalefa tony resaka fahampozinana ratsakafo sy fanampozinana ratsakafo tony entina hanakomana n'izany toe-java misy rehetra zany faneho-kevitry ny olona izany fa ary hoentitsika moa zany zay misy an'izany ny faneho-kevitra any ambadika any fa ho amanokana indray onasaina amiko le izy ny amin'ny hoe raha tena zany tokoa raha sanatria tokoa ve zany la izy tena manao an'izany ve de misy manana tombotsoa ve sanatriany zany ao anatin'izany hoe tena aina ane le lelovina raha narary indray le izy fa tsisy maty atao anatin'izay fa hoe narary niditra hopitaly de misitrana de mivoaka de misy indray miditra de ohatr'izay raha zany le izy mety nalaim-panahy ihany fa tena sanatriany zany ve de tena hoe natao diversion tokoa de aina malagasy aina tsy manatsiny ery no afoy mba marina mafy kosa ao anatin'izany fa efa tena sangotrony zany afatra maro sala fa tena mantsy hoe sangy mihoatra ny loha fa tena efa tsy sangotrony raha izany no toe-java misy eto hoe diversion de tena sinahain'olona malagasy tsy manatsiny ve ataontsika fanontaniana mipetraka zany rehetra zany ary raha sanatria zany no mitombona sy marina tokony andraisana fepetra entitra de entitra ary tena fahavalo-pirana sara ntery sazy antery vozona mandra-pahafata mihitsy ny tokony atao hoe raha tena sanatria zany no marina tompoko lahy sy tompoko vavy fa andrasantsika moa lay valin'ilay fanadiadiana lay lazaina fa misokatra andisona namarina an'izany ndao raisitsika ny antso manaraka
daona ny fandehana fandaona dia fandehany dia miaraban'ny teknisianina sy ny malagasy rehetra. miarabanao ihany koa izy voalohany amin'ilay zany dia niondrika mpanajana eo anatin'ireo izay miaram-boly ko dia loha avy aty ateroka ihany manery. Lasa mampalahelo zany le zava-misaketiny satria noho ny ataon'ny fanjakana dia lasa le malagasy samy malagasy mifamono. Satria mahatonga nahiteny an'izany dia izao mahatonga ny zavatra lany daty tsy misy poziny tonga eto Madagasikara olombelona mampiditra ny eto. Eto zany dia lasa ihany ny saina maneritretra hoe mandrapahoviana tia malagasy zay vao tonga saina amin'ity ataon'ity fanjakana ity. Indrindra zany zavatra misy pozina avy any ivelany ka azo misy eto dia misy foana. Aiza ho aiza ny andraikitra zareo le ministra isan-tsokadin'ireo hoe mahavita ny asa marina ve zareo sa mandany volam-bahoaka fotsiny. Ny andrina zao ministra mponina na hoe notrotr' izany tena tsy andrenesapi hoe tena mijalina rangaly le vahoaka. Amoan'ity le mpiarany zompa fatoky tsy andrenesapi dia lasa ihany ny tena hoe manam-parovina ary malagasy manam-parovina tsika ny andeha manam-parovina tsika na anakeo vonoana ohatran'izao rarina ve ny tsika malagasy ny tokony ny arena dia tsika mandra sy vadirana ovana eto amin'ny tany ity. Ho io hoe ahoana reo manam-panahy indreo le rehetra le tanin-drasana indreo le vahoaka fa tena miondra eto mandady amin'ny tany ary tena rehetra akasitaka to angasitrahana tsy rahanao atetỳ an-damosika anagany zany antsony olona izany ary tsy vitsy na ato anaty fandarana dia hoana ny fandehana reo fandarana maro samihafa amin'ny ainao manjery rahavavy no miteny an'izay ny amin'ny hoe tena efa tsy lasa ntsony ty ny amin'izao fotoana moa andrajo hoe le ny vato eny mitokana sahirina moa zany no mandray an'reto bisy elektrika ireto zany ny tenany amin'izao fotoana. Zay ny zavatra misy amin'izao ora iresantsika izao mivantana avy ny fampitambavoan'ny fiadinan'ny repoblika bus elektrika zany no maseran'ny mpitondra alovany atsika ny te hiresaka fahampizinana sy fanampizinana ara-tsakafo any tsy ary mihitsy le mpitondra fa fandraisana bus elektrika miloko orange sy mainty no maresaka zany azy amin'izao fotoana tena mahaketraka tompoko lasy tompoko vavy zany toe-java-misy eto amin'ny firenena izany amin'ny hoe aiza ilay filoha inona no tsy andraisana maninona no tsy midina any amin'ny toeram-pitsaboana eny amin'ny hopitaly izany zao no andrasana any amin'ny hoe ahoana marina zany resaka hopitaly zany fotrany hoe tsy ampy ny fitaovana isan'ny mahatonga ny famoizana ain'olona tsy ampy ny resaka fitaovana ny resaka fitsaboana ohatrany tsy araka ny tokony ho izy tsara midina any ilay filoha miaraka amina vahaolana ny amin'ny hoe feny ambony sambo ny zao asa zany rehetra zany no andrasana amin'izao fa eny vato mandray an'ny tombobus elektrika tontolo no ahitana an'le andrazoelina tomboko lasy tompoko vavy amin'izao fotoana izao tena zay zany lay hoe zay lay mpitondra